Faltafaraka amintsika rehetra ato anatin'ny viva événement manaritra ny araba no manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ety am-piandohana dia ampahafantarina isika ety atokantrano fa manambahitsy ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao hareran-drenambinina Alphonse Filoalefitra ny antoko leader fanilo no sady mpikambana ao amin'ny herin'ny fanovana eo ihany koa pasteur Mayol izay filompanorona ny fiangonana Apocalypse no sady ao anatiny ihany koa amin'ny antoko GFFM miaraba nareo mirala nanaiky ihany koa nanasa ny fanasanay miaraba nareo atao amin'ny viva ary miaraba ny mpijery antsika amin'izao takarivo zao ya miaraba ny madame Zo dia miaraba antsika rehetra atao tokantrano ato manaraka ny fandarana eto amin'ny télévision miaraba ny tantine tonton ny ankizy rehetra manaraka an'izao fandarana izao amin'ity androany ity ny horesantsika dia famotinana ny zava-nitrangana nandritra ny herinandro ny resaka izay nandeha tao anatin'ny fiarahamonina amin'ny zava-misy ny amin'ny raharaha politika isan'ny tsy zoviana tamintsika ihany koa niteraka adievitra teny anivon'ny fiarahamonina ny filatsahan'ny pasteur Mayol hofidiny amin'ny taona 2024 ny adievitra mipetraka ny anatin'ny fiarahamonina dia hoe ny andro ny faminaniana sa tsy faminaniana ny adievitra tia kosofafana androany pasteur Mayol dia ny hoe laïcité de l'État na hoe firenena laïque Madagasikara raha ny tokony ho izy raha ny lalam-panorenana ahoana iza hoe iza le fidiran'ny fiangonana fitsaban'ny fiangonana anatina raharaham-pirenena hiditra ao anatin'ny politika raha le lalam-panorenana aloha zany mijerevana andin'ny voalohany amin'ny lalam-panorenana io zany a dia mazava be mihitsy le izy hoe laïque ny fanjakana malagasy ary tsy mifampitsabatsabaka ny fanjakana sy ny fiangonana izany hoe ny fanjakana zany dia tsy miditra amin'izay afera sy ny fandaminana sy ny fitantanan'ny fiangonana any fa ny fiangonana koa tsy mahazo miditra amin'izay afera sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia lazay lalam-panorenana io ihany koa ny fanjakana tsy mahazo manampy arabola na miditra antsetra amin'ny raharahabolan'ny fiangonana dia ny fiangonana koa tsy mahazo miditra amin'ny raharaharabola ny fanjakana izay zany le raha raisiko amin'ny ankapobeny le lalam-panorenana dia izao ny zavatra misy nefany raha jerevantsika zay eto Madagasikara tsy voahaja zay lalam-panorenana zay efa ela hatramin'izay nisy io lalam-panorenana nisy teto amintsika dia napetraka foana io laïcité de l'État io ary ny fanjakana frantsay manko ny tena nakanan'io laïcité de l'État io dia jerevy ny zavatra misy fa tafiditra amin'ny raharaham-piangonana raharaham-panjakana ny fiangonana ary ny fanjakana tafiditra any amin'ny raharaham-piangonana dia raha fahitako an'izany dia le lalam-panorenana antsika mihitsy zany no mandringa satria anankiray faran'izay ohatra akaiky teneniko dia ty hoe laïque ny fiangonana nefa ny fanjakana nefany eny amin'ny lapam-panjakana hatramin'izay nisy ny fitondram-panjakana ny fandimby tao dia misy fotoam-pivavahana dia misy vavaka dia misy toriteny dia misy hira-pivavahana nefany any amin'ny EPP na any amin'ny CEG na any amin'ny lycée rehefa misy fiangonana zandriny kely mba tsy mahita trano na tsy mahita toerana ivavahana manofa dia lazaina hoe toeram-panjakana io tsy azo rovana fotoam-pivavahana zany pasteur hoe efa voahitsakatry ny ela zay lalam-panorenana zay dia aleo hitsahana hatramin'ny farany ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao tsy mijanona amin'ny hoe ny FFKM ohatra miditra tao anatin'ny fandaminana ny raharaham-pirenena dia rehefa avy eo miditra pasteur Mayol amin'ny hoe hirotsaka hofidina tamin'ny herinandro ny musulman ihany koa ny teny dia hoe asio musulman mihitsy indray ao anatin'ny mpikambana ny gouvernement ny zavatra hitako zany amin'izao fotoana izao dia hoe ny antoko-pivavahana no lasa antoko politika goavana eto amin'ny firenena noho ny fahantrana ho an'ny Andriamatoa Alphonse Andrenambiny nahoana fahitanao izay tandondonondoza ve Madagasikara raha toka ny lalam-panorenana mihitsy ny efa tsisy miraharatsony amin'izao fotoana izao zay mihitsy ny zavatra misy ny olana misy amin'ity firenena ity dia ny io tsy fanarahan-dalàna io ary io tsy fanarahan-dalàna io dia avy any any tampony ka manjary mivaralila manaraka an'izay daholo ny rehetrarehetra zany hoe raisiko le oabolan'ny tompoky lamonjajona zay ny fitondram-panjakana ho izy dia sahala amin'ny fampidirana bokotra akanjo raha diso lavaka ny aty ambony dia mivaralila daholo ny any ambany rehetrarehetra zay manjony Madagasikara amin'izao fotoana izao
satria ny lehibe mihitsy ny mpitondra manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika no manitsakitsaka n'izany lalàna zany. Raha nyty lalam-panorenana ty a dia sahala amin'ny hoe baiboly ho an'ny mpanao politika. Izay ny dikan'le hoe mianina anajany ty sahala amin'ny anak'Andriamaso zay ho lalàna filoham-pirenena. Nefa tsy zay ny zava-misy. Voalaza ato amin'ny andininy faharoa mikasika ny laïcité de l'État ho vakiko. Ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ny atsy sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samy hafa. Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin'ny repoblika dia miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahany raharaha-panjakana sy ny raharaha-fikambana-pivavahana ary ny solotenany. Zavatra mazava tsara zany. Ka izay zany nisan'ny olana misy eto amin'ity firenena ity noho ny tsy fanarahan-dalàna. Ka raha miresakitsika fa hoe vao hitsakitsako izy pasteur Mayol marina zany kanefa tokony ho ajainy io lalam-panorenana io. Ahoana zany fahitanao an'izay filatsako raha ilatsaky izy zao a zony zany satria ty lalam-panorenana ty dia manome zoko ny olona tsirairay andray andraikitra anjara amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena ana voalazany lalam-panorenana zany zony zany. Fa raha toka lany izy sitrapon'Andriamanitra ka lany eo tokoa izy dia amin'izay fotoan'izay izy a dia mametra-pelana mahafiloam-piangonana azy mianto zany maka disponibilité izy aloha fa dia mpiangona rehefa mivavaka lahady izy na sabotsy tsy fantatra ny fiangonana. Rehefa aveo izy tsy iona amin'izay mino a dia ohatra ny olona rehetra olon-tsotra rehetra miangona. Zay ny tokony ataon'ny filoham-pirenena raha ho any Akarmalaza izy a na ho any amin'ny FJKM fetiny FJKM tany Dego fa tsy ikabary anao kabary politika koa ery ambony pulpitra mandika lalàny reny. Zay fandikan-dalàna zay ny mahatonga ny problème an'ity firenena ity dia lasa tsy voafehy-tsotra satria l'exemple vient d'en haut. Dia zay le toko hoe aveo izy tsy ionona amin'izay hoe aka disponibilité hisitaka kely amin'ny pastera zay possible ave pasteur Mayol ny anovana ny lalam-panorenana analana an'le hoe laïcité de l'État raha toka ianao no filoham-pirenena. Amafisy kely le tenin'ny ray aman-dreny vice-président ny leader fanilo teo a ny hoe raha lany filoham-pirenena zany ka mbola io lalam-panorenana io ny eo dia ny dikan'izay a tsy maintsy mametra-pelana amin'ny toerana hitondrako ny fiangonana fa ny firenena indray zany no entina amin'izay fotoana zay hiadina amin'ilay fahantrana sy ny fahoriana ka mazava ho azy fa raha za filoham-pirenena amin'ny mahapastera na lasa filoham-pirenena zany efa tsy pastera itsony a dia za mahalala tsara ny soratra masina hoe tia ny didin'Andriamanitra tia ny lalàna ary io koa matoa lalàna misy dia fahefana misy eto ambony tany ny lalam-panorenana. Dia ny dikan'izay raha hivavaka any am-piangonana dia tsy hitako tsony izay mbola afiloham-pirenenana mahasamihafa n'izay filoham-pirenena teo aloha rehetrarehetra ka mbola hiteny indray za hoe zany mba pastera ihany ny lasa filoham-pirenena dia hoana tsy mba hiteny kely ato e fa dia manaraka an'izay tenin'ny ray aman-dreny zay mihitsy aho hoe ao am-piangonana satria efa président république dia mieno a. Nisy teninao tamin'ny herinandro iny pasteur tao anatina fampalalam-baovao ny hoe sady ho filoham-pirenena anao no anabearam-panahy ahoana ny ahafahanao mitazona izay andraikitra anankiroa zay raha toka hitsanao ozy ianao hiala kely. Zany raha filoham-pirenena tsy midika hoe tsy hivavaka itsony fa hitaiza ara-panahy ka ny fitaizana ara-panahy ngamba ny eritreretina ka ny fitaizana ara-panahy zany hoe ny malagasy ray manontolony tena problème amin'ny firenentsika ty zao a mampatonga antsika hitako hoe fito amby 50 taona io ny totongana io le firenena io laïcité de l'État io mihitsy satria nahoana ny fanjakana zany tsy mahazo miriditra amin'ny raharaha-pivavahana fa raha politika ihany dina nefa ny politika ny mpanao politika politika ny mpanao politika dia tsotra ny azy ny mpanao politika rehetrarehetra zany manodikodina rem-pirenena na volam-bahoaka fanoranana rena tsokotsoko mangalatra valifaty fitiavatena zay ny politika ny mpanao politika dia satria
le alam-panorina zany laïcité dia tsy mahazo miditra ao zany ny olon'andriamanitra sy mivoaka an'andriamanitra tsy mifampiditra ireo dia milaza ny olona hoe ny mpitondra fivavahana na ny fiangonana tsy tokony hanao politika raha le politika ny mpanao politika no ataony mpitondra fiangonana dia tsy tokony hanao an'izany satria mpanao politika politicienne mangalatra manodikodina mamono olona sisisy valifata faranao kely dia ina politika ny mpitondra fivavahana mazava ho azy mifanohitra am'izay politika ny mpitondra fivavahana ny baiboly mino aza mangalatra donc raha ohatra anao mpitondra fivavahana ny tondra firenena mbola mangalatra dia veloma ny firenenao tsy avitra tso ny firenenao satria ny politika ny voaka an'andriamanitra tsy mangalatra politika ny voaka an'andriamanitra raha manao valifata ny mpanao politika ary za lazay ko aminao tsara miresaka eto tsika na tsika totokantrano ataovy hoe eritrereto anao hoe tsy lany tsony ty fitondrana am'izao fotoana zao ty fa ny mpitondra teo aloha no miverina eo izy za mitsika ny afaka ny meantoka fa tsy isy ho foana ny valifaty politika fa ny amin'ny baiboly aza mamaly ratsy ny ratsy mivavao ny fahavalonao mehoanina ny fahavalonao zay ny politika ny baiboly zay politika ny baiboly raha ny mpanao politika valifaty raha mikitikitika ny tombotsoany ianao tsy hampaninina azy mihitsy ny amono anao fa ny politika ny baiboly aza mamono olona hoe ny soratra masina politika ny mpanao politika voafetra ny fotoana ipetrahantsika eto attention adimy taona minana arak' zay tratra aloha fa rehefa afaka dimy taona tsy fantatra anao na mbola hoeto fa ny politika ny soratra masina dia zao raha manana akanjo roa ianao ka misy olo anankiray tsy manana omeo azy ny anankiray dia satria andraso faranako ny dia satria zany tsy andray andraikitra zany ny vahoaka an'andriamanitra na ny olon'andriamanitra amin'ny resaka politika ny soratra masina dia politika ny mpanao politika no iainantsika eto fito amin'ny 50 taona tsika zao aiza ny afarahantsika raha amiko zany raha io lalam-panorenana laïcité de l'état io raha amiko tsy mety io amiko fa tokony vavaka ny mpitondra fanjakana rehetra ary tokony anaovana fotoam-pivavahana any amin'ny anympanjakana rehetrarehetra fa ny amin'ny fifampifangaroany raha misy eo amindreo sehatra anankiroa samihafa reo iny sarahany iny no sarahany fa tsy manakana ny mpitondra tsy hivavaka mihitsy zay fa zay le tenenkozay mihitsy le izy ary raha tsy ahivitsika fa zay na laniny filoha marika ravalomanina tamin'ny fotoanandro ny nazony fitantanana andraikitra ao anatin'ny FJKM ary hoe olona hoe mba olon'andriamanitra dia lany tamin'izany fotoana zany ny zava-misy amin'izao ny fiangonana indrindraindrindra ataoko anatina fony teny paster Mayola hoe ny fiangonana zandriny lasa ataon'ny olona ohatrany hoe fitadiavam-bola amin'izao fotoana izao zay le mahatonga na miteny noho ny fahantrana dia miazakazaka ny amin'ny fiangonana ny malagasy ary zay mahatonga na miteny foana hoe ny lasa nytoko-pivavahana ny lasa nytoko politika ngeza rehefa avy eo satria any nomrona ny malagasy mba misy tiako marina kely vetivety ny alo za tsy mitovy hevitra amin'ny pastera mialatsiny amin'le hevitra teo tsy voatery mpanao politika ka angalatra daholy raha manana etika izy etika politika ny politika dia tsy natao ho fangoronan-karena zany zao zany ny tezananay tao amin'ny lidera fanily fa ny politika dia anatosoavana firenena anasoavam-bahoaka raha manana an'izay etika politika zay ny mpanao politika tsy voatery angalatra dolo mariny zany ka za manaiky an'izany ray aman-dreny faharoa ny antony laïcité de l'état dia tsy misakana anao hivavaka na islamo anao na mpanompon'ny fivavahan-drazana ianao na mivavaka amin'ny vodikazo anao tsisy misakana an'izany fa kosa tsy afangaro ny antony dia izao ianao zao voanyteny teo hoe any avolozy ianao manao fitaovy fivavahana ny mpitondra nefa lalàna misakana nefa ianareo raha mba manofa namindrana sekoly mpanjakana anankiray satria mbola tsy manana eglizy ny fiangonana zandriny dia sakanana zay zao dia efa tsy fitoviny zay izao zao silamo dia efa mahatsiary tena hoe iangarana fa tsy manan'olona ao amin'isy mba hisoroana an'izay rehefa filoha-pirenena dia ray aman-dreniny malagasy rehetra ianao tsisy tombo sy ala reo vahoaka malagasy reo dia mitovy zany fandraisanao azy zay ny nanaovany hoe tsy tokony hitanila na anome tombony ny atsy ianao zay zany ny antony le laïcité de l'état fa mahazo mivavaka ianao izy ary zao no tokony ho filoha-pirenena karazan'olo loatra ny ahoana raha toka tsy pastery izy fa raha toka mpanao politika tsotra izy olo loatra ny ahoana no takina ilainy Madagasikara amin'izao fotoana zao hitantanany firenena aloha valiko kely le tenyray aman-dreny teo aloha dia valiko le fanontaniany madame Zozay
tena marina mihitsy ny teniny ray aman-dreny Alphonse moa zava Alphonse marina mihitsy le teninao hoe ny mpanao politika dia tsy tokony angalatra tsy tokony anodina are pirenena atsokosoko tsy tokony anao kolikoly marina zany fa fito amin'ny 50 taona ny tsika teto ray aman-dreny fa tsy mbola nisy mpitondra fivavahana zany ane mitondra firenena efa mba nanandrana pasteur Jules Andrianjoary nilatsaka nanandrana pasteur Jacob Daniel fa tsy nety tamin'ny vahoaka le mpanao le mpitondra fivavahana fa ozy izy mivahoaka hoe alao mpanao politika ihany fa zay ny etika ny mpanao politika zay teneninao zay fito amin'ny 50 taona izary no azo resa na ilazaina hoe nanatanteraka an'izay raha angamba nareo leader fanilo angamba efa tonga teo mety mba tanteraka tokoa efa nareo moa zany mbola tsy tonga teo dia mety mbola afaka mialanenina ihany vahoaka hoe alao aloha mba sao dia mbola misy mpanao politika ihany mba manana an'izany etikety zany fa amiko zany tsy maninona zany fa zay tokoa le izy zany zay ny tokony ho takina ka ny rehefa tsy tafavoaka ny mpanao politika zany zay izy ary ny olona tokony amoaka an'izay dia anjara mivoaka indray mijery hoe andramindray ary raha ohatra ka efa mba nialanenina ny pasteur roa pasteur efa nilatsaka fividiana teo tamin'ny fiangonana zariny dia fiangonana lehibe fa tsy nety tamin'ny malagasy zay ohatra ny tamin'ny andro ny zanak'Israely ihany io nampisafidianina ny zanak'Israely ozy izy Pilato indro ny mpanjaka anareo maty an'i Jesosy dia ozy izy ny jiosy ny zanak'Israely zay tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara mpitondra fanjakana Romana na mpanao politika tsy nety tamin'ny Israely ny Jesosy lay mpanjaka zany fa naleo ny fidy mpanao politika tamin'ny Romana nakaiza ny hafaran'ny Israely andevon'ny Romana hatramin'ny farany mihitsy ary dia efa nisy ihany zay fa raha ny tena marina zany dia ity hoe tokony izay tokoa ny etika ny mpanao politika ka anjarany tsiraray indray zany misafidy amin'izao fotoana zao tsy haiko za mbola mety manasa hoe mba sivy koa mety misy pasteur hafa koa olon'Andriamanitra koa mba samy eo mba hisafidy ny olona satria mpanao politika zao dia fito amin'ny 50 taona ny teo fa le etika teneninao zay ray aman-dreny tsy voahaja foana zany zay hatramin'izao hatrany milalam-panorenana io ary rahantsika mahita hoe laïcité de l'État zay mampitonga anay teny ovana io satria io laïcité de l'État io nampikatro atsika hatramin'izay ka raha ovanao laïcité de l'État dia lasa Vatican tsika dia raha hoe ny tiako resana amin'ilay ovana zany dia ity hoe misaraka ny raha-mpanjakana sy ny fiangonana fa zao raha misy fety lehibe ataon'ny firenena dia tokony apetraka amin'Andriamanitra zany ka tsy maninona na asiana fotoam-pivavahana ary eny avoloha tahaka an'izay efa natao hatramin'izay fa tsy hoe koriny hoe ny fiangonana hitsabaka amin'ny raha-pirenena na ny firenena hitsabaka amin'ny raha-piangonana misaraka tsara zany zay fa ny zava-dehibe ao atao amin'ny firenena kosany na angataka famatsiana volany velany lay firenena na anao zavatra ngezabe dia tokony apetraka amin'Andriamanitra foana zany zay zavatra zay mbo hitantanan'Andriamanitra n'le firenena hivoahana amin'le fahoriana sy le Kristy zany dia naperaka amin'le fanontanianao amin'izay moa izy ianao no ilain'ny malagasy amin'izao hitantanan'ny Madagasikara toka tsy fiangonana no tsy mpanao politika ozy ianao soaro foana ny malagasy na izy mpanao politika na izy satria fa misy mpitondra fivavahana milatsaka zao fatatra na mbola misy fana anampy dia soa ihany ny malagasy za ndray dia manome safidin'ny malagasy hoe zay mety mivoaka malagasy ihany fa na tamin'ny andro ny zanak'Israely hoe tamin'ny andro ny Jesosy tena nametraka fanontaniana mihitsy Pilato misy Barabasy ao dia misy Jesosy eo Barabasy jiolahy Barabasy mpangalatra Barabasy mpamon'olona mpanolana izy ny mety aminareo Barabasy sa Jesosy dia nifidy ny vahoaka Barabasy ny mety aminay ozy izy dia malalaka zany le izy satria firenena demokratika atsika dia avelao izy karazan'olona be da be eo ohatran'izay efa nisy hatramin'izay filoham-pirenena toloha mbola misy maromaro ny eritreritra ny iverina fa mbola misy vaovao koa irotsaka dia misy mpitondra fivavahana dia aleony malagasy isafidy fa za zany tsy hitomany hoe tsy mety sy za no eo fa ny ana iraka antso na ny rahana ana fa ny magaky ane madamozo dia ty be da be ihany ange nilatsaka zay na monsieur Alphonse efa eno ihany hoe reto ny candidat ilatsaka retsoretsoreto fa ohatrany tsy dia nisy nykoroporopoka ane le olona ohatrany tsy dia taitra firy satria efa fandre le olona ilatsaka fa voana io hoe pasteur mo ilo ilatsaka dia lasa
ohatrany zandreny no angamba kosa tsy hoe pasteur Mayola fa ny resaka eny anivon'ny fiarahamonina am'izao dia efa ronjato mahery ny secte na ny fiangonana zandriny eto Madagasikara nefa mbola firenena fadimantra indrindra eto an-tantsika amin'izao fotoana izao ka ny fiangonana secte ve napahatra an'le firenena kosa raha ohatra ka tena mampandroso ny firenena le secte tokony efa etsika no manakarena ny malagasy izay maronisany ny secte fa ataontsika parenthèse zay resaka fiangonana zay fa idirako adihevitra nataon'ny prime ministre angamba aleo me koa zay ry fitenenana averiko indray le fanazavako tsy misakana na le mpitondra fivavahana ilatsaka fa kosa rehefa tonga eo ianao dia ray aman-dreny malagasy rehetra dia azonao tao mivavaka mandeha am-piangonana sy ny sisa mangatapitahina amin'Andriamanitra amin'izay zavatra ataonao fa tsy asongadinao kosa no fiangonana apokalypsie anao fa ho an'ny ray aman-dreny rehetra ianao satria manjary mahatsiaro fiangarana ny fiangonana hafa ohatra ray tonga dia fiangonana zokondray lasa njorom-bala na ny silamo lasa njorom-bala fa izay ny takinyity lalam-panorenany ity faharoa ny olo izy eo zany eo ny olona tonga eo zay resahako zay tsy fisiny etika politika eto amintsika ary zay indrindra mahatonga an'izao zavatra takinay amin'ny force de changement amin'izao hoe andao le retsy ovana amin'izay ty zavatra ty oky zay ty fangalarana amin'ity fireneny ty ty fampahatrana ny vahoaka ty ary sedra mifanojo moa fitakinay sy ny SMM amin'ny fitsarana ohatra anisany zavatra takiny SMM amin'izao fotoana zao hoe omeo fahaleovan-tena ny fitsarana fa tsy ho bekoinareo mpanao politika fotsiny satria zavatra misy amin'izao fotoana zao satria tsy afaka manao ny asany fitsarana satria voapepo ny mpitondra fanjakana satria izy ny lehibe ny président le filohan'ny CSM ao anatin'ny lalam-panorenana reny ny tokony ho amboarina mba hahafahany hoe mipetraka tokoa le fisarahan'ny fahefana séparation de pouvoir zany hoe le mpanatanteraka misy an'le mpanaramaso misy an'le fahampitsarana ka raha vao mandika lalàny reto tonga dia fa azony fahefampitsarana atao mampiatra ny lalàna zay zavatra zay ny tsisy entsao tsika ka raha izay ny tafapetraka samy matahotra daholo ny rehetra anao ny asany ara-dalàna ka izy ary ny filoam-pirenena vita natateraka an'izay izy ao raha toko ka zay ny takinay hoe tsika vahoaka ny tokony hitahaka an'izany satria fahefany any vahoaka io fahefany io nampindramina fotsiny ene izy marina zany tsika an'izay miresaka hoe laïcité de l'état zay dia toy izao vetivety maranitsika ny adihevitra ny hoe le resaka nataony premier ministre leven'ny gouvernementany amin'ny mbola hoe mety sy ny fanovana lalam-panorenana indray eritaona mahery volana vitsivitsy tokony sy ny fifidianana filoham-pirenena vaovao ny amin'ny hoe tokony fametram-pialana na tsy ny filoham-pirenena raha toa ka ilatsaka hofidiana izy ahoana fandinianareo an'izay azo antoka ve ny sy ny fifidianana mangarahara raha toa ka hovainy ny andininy iny ny amiko dia tsy mazava tsara le izy marina tokoa fa raha voalazany lalam-panorenana ny artikla fa 420 dia raha misy ny ilana azy ozy dia azo atao manovany lalam-panorenana na ny andinina lalam-panorenana ary manao an'izany initiative dia avy any amin'ny filoham-pirenena avy any amin'ny aterimenam-pirenena sy aterimenan-toolona dia mandalo referendum fa amiko ray taona alohany tsy efarany mandany anovana an'le fifidianana izy manao an'io dia mifandray amin'izay hevitro tsika zay zany hoe tia mikitra amin'ny fitondrana io izy dia matahotra izy zany raha mialy eo izy mandritry ny 2 volana fa olo-kafa no mitantana an'io dia matahotra izy tsy hanana an'le fahefantsony ary amin'ny ACC any amin'ny CENI mba hanao an'izay fomba ahalany azy zay ny dikan'io fahitako azy ary zay ny lazainay mielo zay lidera fanilo dia efa niteny an'io ary mbola namafisinay tao amin'ny force de changement hoe io fifidianana 2018 io dia tahorana tsisy fifidianana madio ka raha tsisy fifidianana madio efa tantarany iainantsika zany teto Madagasikara le crise post électorale isavoritaka mahatsiraviny atahorana ifamono ary raha toka tsy misy mihitsy ny fifidianana amin'ny taona 2024 satria raha toka nova lalam-panorenana izy dia hiditra ao anatin'ny fifidianana ao an'ny fitsapakevim-bahoaka tsika zany hoe lasa tokony isy fifidianana 2 zany ao anatin'ny taona 2024 izay zany ny zavatra tokony ho atao hoe raha nova lalam-panorenana izy tsy ho artikla io ihany fa efa fantatra ane le tetike
mazava ho azy anie le tetika ary efa namafisy ny président de république io any à Londres izy nivoaka tamin'y l'Express androany angambizay nanao interview tamin'ny mpanao gazety anglisy de efa nilazany io efa en cours de discussion izy any sy fiondresaka nainona azy tsy mbola nisy anan'izany aloha fa izy de efa nilazany io fa hisy tokoa zany le zavatra efa tetika matipaika io mba hanaovana an'izay zavatra zay ary mba mety hanitarana ihany koa n'le mandat ka zavatra tsy tokony hoekeny io fa raha ohatra ka hanaova lalam-pandrenana nitadiavin'ny olona betsaka amin'izao fotoana zao satria lalam-pandrenana hoe tsy de mahafapony rehetrarehetra misy mitako hoe ataovy lalam-panorenana fédéral indray izy io na ataovy lalam-panorenana état unitaire fa misy mipetraka tsara ny décentralisation effective ohatra zay raha ohatra hanao an'izay eo vao tanteraka ary de andao hanao conférence nationale andinika indray mandeha farany hoe inona marina ny tena olana mahatonga ny ty firenenety tsy androso atao amin'ity lalam-panorenana ity anisan'izany hoy za teo ny tsy fisiny le séparation de pouvoir efa fampitsarana mbola feheziny exécutif ihany de tsy afaka mampiasa ny lalàna izy na de mangalatra reto ka zay tonga eo de mangalatra raha anovy izy raha anao izy maninona ny tsy ny haute cour de justice nataony io zavatra efa voalaza ataony lalam-panorenana hery taona aorinany mahalany azy de tokony apetrany nio nefa tsy napetrany fatany fa manelingelina azy io fa zavatra hafa ry amy tsy manahitaina no kitihany zay fahitana iny io ahoana ny fahitan'ny pasteur Mayola raha toa ndraika voakitika le eo amin'le fepitaona fetitra ny taona farafahakeliny indrindra milatsaka hofidiana filoham-pirenena satria volana vitsivitsy lasa zay adihevitra ihany koa ny hoe tsy tokony isy tsony ny nini rehefa aveo tafapetraka ny CFM de any amin'ny resaka famontsoran-keloka de atao amin'ny lalam-panorenana indray misy an'le fepitaona farafahakeliny indrindra amin'ny firotsanana filoha lasa hoe miverina indray le nini de mba nini rehefa aveo zany hoany tsy mampandroso n'le firenetsika zany indrima tsy teo ny teny azafady madame Zo ny teny teo hoe ny fiangonana zandriny be da be nefa mahantra n'le firenena za zany de milaza fa tsy ny fiangonana zokiny na zandriny mampahantra ny firenena fa ny ataon'ny mpanao politika ny tenen'ny ray aman-dreny teo hoe tsy manana ny etika intsony eritrereto am'izany hoe hokitihana indray le lalam-panorenana satria ohatra ny kely sisa le fotoana de hokitihana le lalam-panorenana de le mpanao politika ihany inga hoa zany ny tena mampahantra n'le firenena fa tsy fiangonana zany fa ny dedin'ny fiangonana mivavaka ny firenena ka raha hokitihana io lalam-panorenana io amapastera analo ty zao anankiray apetrako mba hafahany le mpitondra fanjakana manao fitaom-pivavahany ny avoloha de amboary le article voalohany am'izay mba tsy mpandika lalàna fitondrana le première deuxième troisième quatrième tsika zao lalam-panorenana laika nefa ny manao fitaom-pivavahany amin'ny avoloha de tokony amboariny io teneny ray aman-dreny tao koa amboary koa le inona misy ty mba tsy andika lalàna ke zany le fanjakana tiako resahana fa rehefa za tonga ao re mbola io ny ao de io no arahana ka raha anova leo lalam-panorenana io amiko de zao tokony efa vita ny fifidianana de miera amin'ny vahoaka ity ny lalam-panorenana nisy teo ovatsika ty sa tsy ovana alefa soarin'ny proposition na lalam-panorenana avy any am'ireo tolo-kevitra rehetrarehetra de aza atao anankiray aloha ny vahoaka isafidy asivo lalam-panorenanao a état unitaire asivo lalam-panorenanao a état fédéral asivo lalam-panorenanao a régime parlementaire asivo lalam-panorenanao a autocratie asivo lalam-panorenanao koa maninona ho théocratie de avy lao vahoaka ifidy fa tsy lalam-panorenana ray a de inona atao tikano tsy tikano de asivo lalam-panorenana maro samy hafa de samy manao propagande ny lalam-panorenana natolo ny tsiraray hafa de mifidy am'izay ny vahoaka malagasy hoe ity ny mety aminay alohan'ny fifidianana tokony anaovana zay alohan'le fifidianana alohan'ny fifidianana tokony anaovana azy eny ka le fitondrana am'izao fotoana zao inge izy tsy anao lalam-panorenana vaovao ohatry zany tsony fa tsy maintsy tonga de io izy no amboarina arak'izay le nitenenitsika tao sy namboarin'zay hoe fanany amin'ny vahoaka itsika ny vahoaka no anery azy fa tsy ka itsika vahoaka nke hoa manery fidinany homoregy de tsy afaka manao ininona faharoa tsy pahakoa le teninao tao pastera hoe
asy ovao lalam-pandroena io dia afaka manao fitaom-pivavahana ohatra nge ny teneniko zany ohatra ny azany ohatra zany misy lany ndray ny silamo zany dia lany président république dia anao an'izany izy anao an'izany koa rehefa avy eo ovao koa fa ataovan'izao ndray dia samby anova daholo dia atao référendum foana nge izy dia mivoaka mandany anazy ipily manova lalam-pandroena tsika samby zay ne le tokony hosoroana le andrasony le lalam-pandroenana teto amitsika hatramin'izay a taillé sur mesure foana raha tonga eo dia ataoko mitovy fanetana amiko le izy fa tokony hiova am'izay tsika ohatra ny nataony amerikana efa mpiry anjato taonany mahery firy siècle ny any amerikana io lalam-pandroenana ray io ihany ny apiariny ka raha zary zao lany ray aman-dreny zao a za lany dia tazoniko lalam-pandroenana io satria hoe tsy mety ho vaovany dia ahoana ary dia ahoanandreo izy tsika satria tsy hanova lalam-pandroenana tsony za miala mapastera fa président zao tsy okitiako tsony io fa aloha mba toatra ny amerikana io lalam-pandroenana io ihany no ajoaninao nefa io mibedabeny tsy mety amitsika dia raha za zany lany dia amboarina ndray hoe hotaheko araka izay metimety amiko ndray zany io am'izay fotoana magaga ngetsika amin'ny teny foana tsy mety nefa le izy no ekeny vahoaka lany foana ny eny zay manko an'le izy dia zay mampatonga na ametraka an'le izy hoe fifidianany eto amitsika tsy mandeha araka ny tokony izy zay ne le zavatra misy zay aloha marina zay le zavatra misy faranatsika ny adevitra mankasitraka anareo nandray anjara tao anatin'izay tsy mba miteny farany kosa ve zay mirahalalo nandraiky ny fanasana hoe mazava ho azy omeko teny farany avy nareo afaka miteny ao anatina segondra vitsivitsy aby fa mandeha be ny fotoana atomboka atao mipastera ary misaotra ny télévision viva zany amin'ny fanasana dia misaotra antsika koa tatotokantrano a mba nanana fotoana ny fampidiniana zany za zany mahita raha ohatra ka hoe izao firenena misy atsika izao a dia samy miara manaiky daholo ny rehetrarehetra fa tsy mety io lalam-pandroenana io dia tokony ho amboarina io dia za zany na dia toko hoe mpitondra fivavahana za tsy hanao lalam-pandroenana hoe momba ny fivavahana no ataoko fa za mahita hoe mba hovay indray le système atsika za zao raha za zao ametraka lalam-pandroenana safidianana malagasy za misafidy kokoa ny amiko zany mba ataovy fédéraliste io ndray e aloha io ndray mba hiainantsika eto hoe ahoana dia ataovy système ny amerikana sy ny allemagne sy nyreo firenena mandroso reo hoe io ndray no ampiaro ary zany a dia arafeto mba ahafahantsika mampandroso an'le firenena fa tsy hoe korony hoe pastera dia autocratie théocratie no lalam-pandroenana no atao koa fa za mahita hoe raha anao lalam-pandroenana vaovaotsika iarahany malagasy rehetrarehetra dia misy amboarina io lalam-pandroenana ary za resy lahatra koa tokony ho amboarina io fa nitako hoe tsaratsara kokoa tokony hivelomantsika eto a io fédéraliste io ndray fédéral fa misy mivoeny fédéral lalam-pandroenana fédéral sahaza koa ny lazany antoko sasany azy a hitako hoe tsaratsara kokoa mba miova ndray tsika hoe andao ary io ndray ny iainana satria efa mijaly le vahoaka ny mifaritra tsararay avy ihany ka tokony ovana ihany io lalam-pandroenana io zany a fa za mahita hoe tsy ovana arak'izay tian'le mpitondra anaovana azy eo kosany a fa mba misy lalam-pandroenana safidianan'ny olona eo zany a dia raha ohatra hoe mipetraka ny fitondrana zay ho avy eo fa za kosa tsy resy lahatra hoe zao alohan'ny fifidianana zao dia ovana anamboarina io lalam-pandroenana io kanefany a izay eritreretin'lay fanjakana zany fa hikitikitika an'le hoe analana ny mpitondra roa volana alohan'ny fifidianana satria za candidat dia za isan'ny tena tsy d'accord tsy anaiky an'izany mihitsy a raha mbola azo ataony hidinana andalam-be lazana amin'ny vahoaka hoe tsy mety tsony raha mbola izany no atao eto amin'ny firenentsika fa tsy androso mihitsy tsika raha izany no atao za dia manoro-hevitra mpitondra fanjakana raha tsy te ho sahirantsika mba tsy hananandratsy mba tsy hanadinana ny rahantsika mpitondra fanjakana raha sanatrika hikitika an'io lalam-pandroenana io ianareo dia ity mba kitihana fa aza lay hoe roa volana alohan'ny fotoana lay momba ny fahefan'ny fitsarana mba hananan'izy ireo fahefana hitsara tsy ho baiko ny mpitondra fanjakana raha io no kitihanareo mpitondra fanjakana mahazo note 18 ianareo fa raha io roa volana alohan'ny fotoana io dia aza mitsapatsapa biby andavaka hoy ny fitenenana fa ho ratsy ny fiatraika an'izy io sotra ny pastera any Andriamatoa Alphonsard sotra ny andray a mikasika nyity fifidianana ho avy io amiko a aminay a dia io fifidianana io raha izao ny fandehany fahitana azy zao dia tsisy fifidianana madio zao ary izy efa mampiseho sahady fa teanao tetika zany a hijanonany eo alany azy ndray mandeha ary efa nilazainay zay ka manentana ny voaka malagasy a mba tsy anaiky zavatra ohatran'izao zay dia manamafy
fa tokony isy fikaonandoha pirenena andiniana ny mpitsipy-dalao rehetrarehetra aloha amin'ny fifidianana io ohatra ny code électoral tokony ferana amin'izay ty fandaniam-bola be ty zay tsy manam-bola zany dia tsy manana namana-kehevitra tsara dia tsy afaka hilatsaka satria vola miliara no lalovina io dia tokony asiana hoe plafonnena hoe zao no tokony ilaina faharoa ny mpitsiarany lalao ny seni betsaka ny miahiahy amin'io na manadio tena ry zareo amin'izao fotoana zao betsaka satria raha tambatra ny fitambarany seni dia nisolo tena ndreo androm-panjakana zay mandany amin'ny fanjakana daholo ny maro anisy ny ACC efa hitantsika raha teo ny ACC tsy atoko isan'olo tokony amboarina zany indrindraindrindra moa zany lalam-panorenana zany anitsinany zany hoe mba hipetraka tokoa ny séparation des pouvoirs mba hahafahany reto mpitsara manaraka tsara ny zay olona mangalatra eto amin'ny firenena na fitondra izy na inona ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna sy ny mpitsara fahifampitsarana mba hisaraka kokoa izay no ahitantsika fahombiazana hampandrosony ty firenena ty fa raha tsy miovy reo rafitry reo a dia mbola hitohy foana zao zavatra zao zay tsy tonga eo a dia lasa angalatra foana dia anao an'izao foana nefa tsara teny ery zay tia eny amin'ny 13 mai hoe messi fa rehefa tonga eo iavoloha izy a dia vadika biby ka mba hisorohana zay dia tokony hipetraka zay séparation des pouvoirs zay mba hafahana an'izay isy fanamboarana aloha zay vao miroso amin'ny fifidianantsika sotra toko sotra anao ary no manao veloma ihany koa sotra toko sotra nareo atao amin'ny vivavy manao veloma ny paster aleo matoko raha soatsika rehetra atao tokantrano ato tsy ampy ny fotoana nafatsika namelabelatra izay ady hevitra nosokafana tamin'ity andro anyity izay everina fa mbola misy ny fotoana indrindra ho an'ny pasteur Mayola entiana zavany misimisy kokoa izay resaka fédéralisme izay fa tapitra aloha amin'ity andro anyity ny fotoanantsika ho an'ny viva événement mirary ala mahafinaritra antsika rehetra mirary farany herinandro mahafinaritra ihany koa veloma tompoko